Ampitombona antsika mianakavy mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo. Na aiza na aiza toerana misy ianao amin'ny fotoana rehetra ny dia ho ampitombon'ny tompo aminao zany fahasoavana izany. Iaraka ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay, tsy toy ianao. Faly izahay satria tonga mionona miaraka aminay ny teninao ary tsy tonga monina fotsiny fa miasa mahery vaika, mamelona, manangana ary aina tokoa mahavelona ho an'izay rehetra mandre azy. Androany tompo ao anatin'ny teninao, aoka hietro ny nofo, ahatakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Hietro ny nofo, ahatakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Ho voninahitry ny anarana maherinao irery ihany zany Jesosy Kristy tomponay. Amen. Amen. Arabaina ianao ary tononona aminao. Fantatro ny fotoana izao maro no tsy dia salama sy ny sisa, mety fianakavianao azy, afaka tsanganao vetivety ve ny tananao? Antsika sady hivavaka ho an'ny olona any an-trano, ho an'ny fianakaviana, ho anao mety ianao mihitsy ny arany mety tsy mahazo aina ankehitriny, fa tononona aminao, hiala aminao ny rofo rehetrarehetra. Tsy ho ararotiny aretina ny mety endrika arerahana rehetra, fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, ho fanasitranana ny nofinao ihany koa any tenin'Andriamanitra androany. Tononoko na ho an'izay tsy eto fa any atokantrano any azy, dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy, tsy selanelana ny tontolo ara-panahy, tononona ho azy ihany koa ny fanasitranana amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Makasitraka manokana ny pastor Intso amin'ny sehatra sokafany ahafahana amin'ny fampizaran'ny tenin'Andriamanitra toy izao. Faly mahita anao indray androany. Mety fotoana farany mety ahitanao an'izao hoe marina fa zao fotoana izao dia tsy hiverina intsony, tsy hisotsony ny androany. Ataontsika hoe androany zany 4 Desambra 2024 indray mandeha amin'ny fiainanao ihany izay ary tsy hisy intsony. Amen. Fa hanao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ao anatin'izany. Andeha isika nokatra baiboly dia ataontsika misokatra mifampitohy reto tenin'Andriamanitra reto. Ny Korinthiana voalohany toko 7:4. Korinthiana voalohany toko 7:4. 1 Corinthiens 9:24. Dia mitohy indray tsika rehefa avy eo Korinthiana faharoa toko 4:5. 2 Corinthiens 4:15. Korinthiana faharoa toko 4:5 ary farany Efesiana toko 1:7. Misy antony na tonga nangataka taminao hoe ataovy eo ampovoan'ilay izy ny tananao fa ovaka itsika izy. Korinthiana voalohany toko 7:4 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaka toy izany aho mba ahazonareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy ho toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Korinthiana faharoa toko 4:5. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony fisaorana ho voninahitra an'Andriamanitra noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetranay ivelany dia avaozy ny isan'andro san'andro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Efesiana toko 4:7.